Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20. Halleluja. Dia amin'ny fiainana lehibe indray lasina vavamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia falibere tena komiana aminao hoe tao anatin'ity fandarantsika vavaka fiambena izay raha no fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio a. Ary ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy. Matoky sy mino fa ifampahireto indrayntsika amin'ity androany ity. Dia falibe mahita anareo a. Ary dia tononoko ho amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona ny fiadanan'ny tompo ao anapaka ao anatin'ny tokantrano. Dia misaotra anareo a ny fidy hiaraka aminay indray amin'ity androany ity amin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zao ka dia tahiny tompontsika menakavy a dia mahereza daholo daholo. Androany vao tonga eto a dia te hampahirianao manao hoe tsika sendrasendra koa ny atongavanao eto mba tena misy raharaha ilan'ny tompo anao a. Ary matoky sy mino fa misy afatra tiany ampitaina aminao ny androany ity hampahirezana anao ka raha mba eto tonga eto ihany anao dia reso fahasoavanao anao a no mbola fandrenesanao tenin'Andriamanitra amin'izao alina izao indray dia alohan'ny atolo mino fa anisan'ny fandarina alina faraparany azonao ianao ty raha mitovy lera aminay ianao mialohan'ny atolo dia aratory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia hifoy araka amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ho dia tahin'ny tompo. Androany a raha nampahaverika any niditra voalohany teto androany Erika Rak avy eto France. Dia tsika moa izay miditra voalohany dia mena tsodrano miaraka amin'ny any Koweït, Arabia Saoudite, any Chine ary any Madagasikara. Ity any tsodrano ho anareo androany. Isaia fa 4:7 hoy tenin'Andriamanitra manao hoe ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin'ny oloko hitsangana, ko mifoaza sy mibia anareo izay mandry eo amin'ny vovoka, fa ny andonao dia tahaka ny andon'ny fahazavana ary ny tany hiteraka ny maty. Halleluja. Amen. Halleluja. Ninona zany mety fahafatesana eo amin'ny fiainantsika, ninona mety fahafatesana eo amin'ny fiainanareo a. Dia androany Andriamanitra niteny ho velona indray nefa maty. Halleluja. Velona indray izy zavatra hitsiro indray zany izy zavatra ho velona. Mety efa maty mihitsy ke ny fanantenanao hitsiro indray ny fanaitanao, velona indray ny fononao. Halleluja. Dia ho tahiny tompony isika miretrretra hoy ny tena indray ny fatin'ny oloko hitsangana. Reto tsy maty vatana andresana reto fa misy zavatra fahafatesanao, mety misy zavatra maty ao, mety misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny ao, hitsangana sy ho velona sy andeha amin'ny laoniny daholo reny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha iso nampahaverika fa ho anao sy ho anareo any Arabia Saoudite, any Koweït, any Chine ary any Madagasikara izany teny zany. Narakaraka ny Erika tao dia niditra manarakaraka tao ny aina maheno soa ao ny aina maheno soa ao Italia. Lasoloha tsy mety misoratra izy zany. Rosemina France, Rosemina tahiny Jesosy, Rosemina ny aina maheno soa, Rosemina France ny aina maheno soa Italie, Lovitina France, Kodaleoni Koweït, Kadakamalala Koweït, Yaina France, Angelina Diamant Chine, Berthe Koweït, Tongasoa artisanat de Madagascar, Lina France, Tongasoa, Tina Rakoto Arzaka France,
tonga soa Angelina Diamant Chine, tojo Jesosy mandrakizay Allemagne, Mami Koweïty, Mahapionina France, Yama Koweïty, tonga soa Marie-Jo États-Unis, Azasika Patitsi France, Rantelina Marie Charline Madagascar, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Berty Sava Koweïty, Soa Meva France, tonga soa Kotanela Belgique. Alléluia. Moni France, tonga soa Zamina Camarade Jesosy France, Rahalahy Saint-Apostôly Rahalahy Alain Madagascar, Jesosy Mpandresy mihaja Madagascar, Itody Raonso France, Geneviève Ndriamanjara France, Marina Tena Canada, Tsiri Amboaramiel Madagascar France, Sandola Koweïty, tonga soa L'Antony Rina Liban, Elisa Tiala Koweïty, Zanaso Sylvie Koweïty, Andrianjafy Niazina Madagascar. Alléluia. Sotra Erika, Angelina Andrinasolo France, tay tompo daholo isika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany daholo isika rehetrarehetra. Andao ary tsika aloha milohan'ny zavatra rehetra, andao tsika hivavaka. Andao metraka an'ity fotoana ity isika eo am-pelantan'Andriamanitra ka andao mampandrosoantsika anabavitsika Berta, izy no hitondrantsika anatin'ny vavaka fanomboana, andao milohan'ny hanomboantsika an'ity fandaran'ity dia androany hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto Ranabavy Rodriguez dia hivavaka ho an'ny firenena Ranabavitsika Elisa Tsiala. Eny tompo rahalahy Yves Vida eto France ihany koa, tonga soa ianao maretatra amin'ny farany. Andao Ranabavy Berta, menanao ny fitenenana. Alléluia. Makasika pastera tenenana fa eny tompo manokana mary mianakantely ary ny Jesosy koa atsika rehetrarehetra manaraka izao fampanarana izao. Dia mivakoka isika metrika ny fotoana dia mipelatanan'Andriamanitra. Jesosy malala rehejanaka fanamafina tsara indrindra be ny an-damiko. Tsy falinao Andriamanitra ny ansony ny alalana amin'izao fotoana izao. Saka-dera voninahitra ny kolontsainao izao amin'ny ankehitriny arinao izao satria mivelatra ianao ka mendrika manamboatra hasangatsay eny ambony adin-driny. Ankehitriny zao Andriamanitra dia tsy miafina amin'ny maro dia fomba vareny alalazao fananarana izao andetady havana izay andepasaka ny teny avy aminao izay ary andefa satria aminareny aminao antoko sy nay hivelomanay hazanany kely entinay amakivaky izao tontolo herinandro izao. Ary apetraka tena pelantanana Jehovah-Andriamanitra misy pahavana rehetrarehetra izay ahafahana manakanteka ny fandaharana noho ny avianao Andriamanitra mindrafitra izany le manamahery ary ny mpanompona rehetrarehetra izay andeha amin'izara Jehovah-Andriamanitra indrindrandrindra tonga napaka masina hamela veloko ny teny tsara engale tompo ny fananana hevitra mampahaka izy ireo. Ny teny avy aminao Andriamanitra no avoakan'izy ireo ary mamy amin'ny teny olena ary mokatra ny vavan'izy ireo, hampahitatra ny mason'izy ireo ary handray ny amin'ny alalan'ny teny mahakasiky ny diany tsirairay avy. Jehovah-Andriamanitra tsara indrindra tsy mendrika ny menaranao izay tombony amin'izao fotoam-batika izao. Fa rehefa tombo izy toa marehetra tsy anao raha misy dia nataony tsimika naraka ny sitraponao. Komainga rehefa fotoam-batika izao ho feno ny famatsiranao ary hanjaka hamankeriny famoram-pona sy ny fitiavanao anay tsirairay avy. Afendy amin'ny zanaiza misy ny tsirairay avy mandefa misy ny fakana Jehovah-Andriamanitra dia ny famandakinako ny diska ao anatin'ny tsirairay avy. Tena iazaktazy ka tompo istisika andeha ieny tena anatiny amin'ny fandaharana izao. Mitenena eto ana Jehovah-Andriamanitra fa mandefa ny fanomponao. Dia voninahitra ny fandakarianao amin'ny fampataky izay. Halleluia. Amen. Alléluia. Mankasitraka indrindra Ranabavy Berta isika atao anatin'izay vavaka matsiro mamy hanomboantsika ny fotoana izay. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ane amaly fitianao Ranabavy Berta dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany. Halleluia. Amen. Andao atsika aloha hiaino anankiray itiritiana nomboantsika ny fotoana. Avy ny tiritsika dia hiaino tenin'Andriamanitra mety Ranabavitsika Angelina Rodriguez.
tahiny tompo aloha ranambavy rodinina mbola sanabeko teo ny Koweït dia tahiny tompo izaho mbola tsy narabeko teo Andriamanjara narabeko Bartel any Madagasikara filanarakoto eto France tonga soa to Draoly soa eto France dia Andrianjafy-Niasy na Madagasikara tahiny Jesosy daholo isika mianakavy. Alleluia. Ndao atsika hiriry ty moa ho anareo izay mety mbola tsy mahalala dia hira rehefa mijery an'ity zany nareo dia mijery ny tantarako za mitory teny eto natonga nany vavaka veriko foana hirany mampionina izy ity dia rehefa namorona ny hira ny mpamorikira dia nameko azy ny tantaraiko azy hatramin'ny atsipria ny tantarako sy ny fiainako ny ainako natonga ny vavaka ohatro zao boka ny trosa vao mifono maraina dia telefônina tsy mitsahatra fampitahorana gadraiko ianao mpitehako ny fiainanao sy ny sisa aiza ny volako ary dia tena kivy tanteraka misy tao anatin'izany dia izay no navadika hira teto androany vao maraina pahalin'ny andro dia tsisy ny ainana ary dia efa niteny misy tandroany alao maty ny mety indrindra dia mitsahatra zao ady zao hoe Andriamanitra hoe tsy maty ny mety fa velona dia anangana no maty. Halleluia. An Jesosy ny voninahitra meno finaritra daholo antsika rehetrarehetra dia orina tetytsika tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo daholo. Allô, mila mivolaka androany dia androany fa raha zany anao dia hogadraiko. Eny tompoko. City
Alleloia. Dia za koa miteny anao androany. Alleloia. Za mijoro tany alohanao ty afaka anaporofo aminao sy joro vavolombelona aminao androany iteny manao hoe za io koa ny andrandra ny lanitra. Zay ny fanafody. Ny andrandra ny lanitra dia miandrandra fa misy ty atsika ao ambony ao. Ianao io koa mety mandalo olana ianao, mety mandalo ady mafy ianao. Io tsy vitany manodidina antsika io. Tsy vitany avy eo ankavia sy ny avy eo ankavanantsika sy ny avy eo aloha sy ny avy eo aorianantsika io. Fa vitan'le ao ambonitsika ao. Halleloia. Le ao ambony, ao amin'ny lanitra ambony, le ambony ny zavatra rehetra ao. Vitany io. Ka za mampairanao androany manao hoe ndao hiandrandra ny lanitra tsika. Halleloia. Ndao hitodika amin'Andriamanitra. Misy aminareo tatato miresaka tatato fa misy olona vaovao indray manomboka miresaka mitondra karazana olana vaovao indray. Zay moa ny asan'ity fandarantsika. Ny asan'ity fandarantsika ity. Dia nino nitondra ny olona, hitondrana ny olantsika eo amin'i Jesosy dia ny amahany ny olana, nitondrany vahaolana. Misy fotoana somary mangingina miperaperaka izay mivady fa misy fotoana tonga misy indray misy olona tonga mitondra problème be. Ty fandaranty natao amin'ny problème be ty fandaranty fa tsy natao amin'ny problème kely. Satria eto amin'ity fandaranty misy Andriamanitra ngeza be toriny. Halleloia. Tsy magnino raha tsy tonga eto le problème kely reny. Aloha le problème be no tonga eto satria problème be no zatra vahan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandarantsika izao. Halleloia. Ka dia mampairana rehetrarehetra izay miditra anatin'ny dinidinika entina tonga anatin'ny fitondranam-bavaka fa raha miandrandra ianareo atoky an'Andriamanitra ianareo, vitan'Andriamanitra io havana. Tsika tsy navitan'io fa Andriamanitra tena mahavitan'io. Zany problemako zany nge avako malala tsy voavahan'olombelona intsony zany. Tsy voavahan'olombelona intsony zany. Hoe ianao anan'olona trosa efa 1 milliard nitrosan'olona aminao ny zavatra ampelantananao inona intsony tsisy. Moto kely anankiray dia tomobile kely anankiray surcar. Zany sisa ny ainganao eo ampelantananao. Olona 450 no manatrosa aminao. Raha tapotrisa ny kely indrindra amin'izany, ao ny manana 70 tapotrisa, ao ny manana 50 tapotrisa aminao. Olona 450 no miantsoantso anao marina parivon'ny andro. Ay zany volako. Ny sasany efa miteny anao fotsiny hoe inona ny tianao? Tsy afasa tany mora. Higadrana tsy afasa higadrana tany mora. Inona ny tianao? Alainany amin'ny trano misy anao hitan'ny mpiray tanàna sa ho alainao ampiasananao hitan'ny mpiara-miasa? Sa iny an-dalambe hitan'ny vahoaka ianao ny sakanina dia samborina. Inona ny tianao? Efa tonga tamin'izany Efa tonga tamin'izany hoe mena safidy sisa hoe inona ny tianao hanalana baraka anao. Tsy nanan-tsafidy dia miteny hoe sina moa dia izay ataonareo zany. Miditra ianao amin'izany maraina vaofo, ao ampiasana anao miasa. Vao misy olona hafa miditra dia efa hoy izy ianao hoe tena zay zany le izy. Dia hoe andao amony teny amony tena farak'izay aingana no mety. Fa tsy nety tafamon'ny tena ho mandrapahita filazantsara. Halleloia. Ohatran'izao toriana aminao zao. Filazantsara ny fahamarinana.
lay mahery vaika. Alleloia. Zany io hoanitsika isan'andro san'andro ika dia mahazo tomana ny tenin'Andriamanitra ho tahiny tompany itsika rehetrarehetra. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika tampandrotsika nanabavintsika Aingonina Rodriguez. Izy nitoritsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia minofinaritra daholo aza misy matory anaty toroteny toroteny ary tsika dia ampandrotsika nanabavintsika Aingonina Rodriguez. Tompo ianao anao avy hatrany ny fitenenana. Alleluia. Dia makasitraka indrindra pastera anao amin'ny fitenenana dia manona fiakanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetra. Dia fary indray ny tena koreao miaraka amintsika indray amin'ny teny ity ka ny tenin'Andriamanitra sy fampizarana eto anio dia ho hitantsika izany eo amin'ny Samuela voalohany toko 4:20 dia raisintsika eo amin'ny 9 voalohany ka hatramin'ny 13 farany fa vakiana malakilaky. Ny soramandry toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny tsy netezan'ny Davida afaty ny Saoly na dia azony tao an-tsoy aza ary Davida niakatra ny ala teo ka nitoetra tao amin'ny batery fiarovana tany Jehedy. Ary rehefa niverina avy nanenjika Filistina ny Saoly dia nisy nanambara taminy hoe indro Davida nanefitry ny Jehedy ary Saoly naka tilarivo lava fantana tamin'ny Israely rehetra ka lasa mitady amin'ny Davida tsy olony tany amin'ny vatolampony Ostia. Ary tonga teo amin'ny valan'ondro tamin'ny oron-dalana izay nisy zoizy ka niditra tao Saoly mba hiavena nefa Davida sy ny olona efa nipetraka tao anatin'ny zoy. Ary hoy Davida taminy izao no ary hoy ny olony Davida taminy izao no andro nolazain'Jehovah indro atolotra eo an-tananao fa avalinao ataonao araka izay sitraka ao. Dia nitsangana Davida ka nitsaitsaika nanapaka sisan-kapotony Saoly nefa no nividy izany dia namelany Davida ny eritrerin'olona nanapahany sisan-kapotony Saoly ka hoy izy tamin'ny olona sanatria amiko eo anatrehan'i Jehovah raha hanao izany zavatra izany amin'ny tompoko izay voaositry Jehovah ka haniditra amin'ny tanako any fa voaositry Jehovah izy. Dia nampijanona mpanompony tamin'izany teny izany Davida ka tsy namery azy hitsangana mily an'i Saoly. Ary Saoly nitsangana ka niala tao an-joy dia nandeha tamin'izay lalehany ary rehefa afaka izany dia mba nitsangana koa Davida ka niala tao an-joy koa. Dia niantso an'i Saoly ka nanao hoe ry mpanjaka tompoko ary no nitodika azy Saoly dia niondrika tamin'ny tany Davida ka niankohako. Ary hoy Davida tamin'ny Saoly nahoana ianao makavavan'olona hoe indro Davida mitady anisy ratsy ianao indro hita amin'ny masonao androany nanororany Jehovah anao eo an-tanako tao an-tsoy ary nisy nilaza hevitra amononanao saingy niantra anao ny masoko ka hoy izaho tsy hanenitra ny tanako amin'ny tompoko aho fa voaositry Jehovah izy. Ary korikaiko jereo ny sisin'ny kapotinao ety an-tanako fa raha nanapaka ny sisin'ny kapotinao aho fa tsy nahafaty anao dia izaho ka fantaro fa tsy misy fahotana nahafaty sy nantanako ary tsy nanota taminao aho nefa ianao kosa mizaha ny aiko mba hahafaty azy. Jehovah no hitsara isanao ary Jehovah no amaly anao noho ny amiko fa ny tanako tsy mba ninanao. Araka ny lazainao abolony Taolo hoe avy amin'ny ratsy fanahy ny voan-dratsy nefa ny tanako tsy aminanao. Hitady an'iza no voam-panjakan'ny Israely iza no enjenao amboa maty parasalay. Aoka Jehovah no mpitsara ka dia hitsara isanao ary hijery sy handahatra ho ahy ka hanafaka amin'ny tananao. Ary no nividy izany teny nataon'i Davida tamin'ny Saoly izany dia hoy Saoly feonao va izany ry Davida zanako? Ary Saoly nanandratra ny feo kanetonany ary hoy izy tamin'i Davida marina noho izao ianao fa ianao dia nanisy soa fa izao kosa namala ratsy ianao. Ary ianao dia nanio androany nanaovanao soa tamiko fa na tena tolotry Jehovah teo an-tananao aza
dia tsy navatainao fa moa raha misy olona mahazo ny fahavalony avelany anesoana tsara va izy fa hovaliany Jehovah soany ianao no nanao nataonao tamiko androany ary indro ankehitriny fantatra fa ho mpanjaka tokoa ianao ary mifanjakany Israely ho tapatra tsara eo an-tananao koa mianina amiko amin'ny Jehovah ianao ankehitriny fa tsy andringana ny taranako mandimba ianao ary tsy hovinao no mpianakavy ndraiky ny anarako ary Davida dia mianina tamin'ny Saoly ary ka lasa nody Saoly fa Davida sy ny kosa niakatra nakany ampatery filaroany. Alleluia, amen. Ty tenin'Andriamanitra ty ry havana malala dia lasa hoe raha atao amin'ny akapobeany lazaina amin'ny akapobeany dia Jesosy fahavalo Saoly eto. Tsy tokony ho Davida mihitsy no fahavalo nianjany Saoly ry havana malala. Hitantsika tsara mihitsy any amin'ity Samuela voalohany ity. Samuela voalohany ny any amin'ny toko 5:10 dia raha nampanaovan'Andriamanitra ny mission nampanaovan'Andriamanitra ny Saoly dia hoe andrigana any Amalekita. Ary fantatsika tsara araka io teny Davida hoe Saoly dia olona voaositry Jehovah mihitsy no mifidy ny Saoly mpanjaka ary rehefa mpanjaka izy Saoly dia nampanaovan'Andriamanitra misy baiko iraka nampanaovan'Andriamanitra ny Saoly fa saingy tsy nitanterahany Saoly zany ny Amalekita ry havana malala fantatsika tsara fa fahavalon'Andriamanitra ary mihitsy nefa nasiany Jehovah naringa ny Saoly fa ny mpanjakany Amalekita hiagaga mpanjaka tena tsy mivonony fa nentiny azo ny sambo velona mihitsy za dia nentiny amin'ny tanana ary ny tamin'ny omby sy ny ondry sy ny zavatra matavy rehetra reny dia tsisy ny mivono Saoly fa natao fanatitra kanefa izany indrindrany ny zavatra nitakian'Andriamanitra ho tanterahany Saoly aza sinao miankana ozy nateray hatrany amin'ny zaza minono ary nataony Jehovah ary miampy daholo. Ka rehefa tsy natanteraka an'izay Saoly ry havana malala dia tena ohatrany hoe naneniny Andriamanitra nanaovany ny Saoly mpanjaka dia niala tamin'ny Jehovah niala tamin'ny Saoly no fanahy Jehovah dia lasa nisy fanaratsy tao amin'ny Saoly izay ny androany ka dia lasa nafindra tamin'Andriamanitra ny fony Jehovah nahita olona araka ny foka ozy izy Jehovah dia Davida izany ka i Davida fantatsika tsara fa Davida ry havana malala dia tena hoe miaino i Saoly sady tsy miaino natao hoe miaino izy fa tsy nanatanteraka fa Davida dia fantatsika tsara fa Davida izany dia tena hoe natahotra an'Andriamanitra miaino an'Andriamanitra ary hitantsika tsara fa lasa fahavalo efa fantatry Saoly zany fa Davida no mpanjaka efa dia lasa nisy fialonana tao anatin'ny Saoly ka dia nanenjika ny Davida hitantsika tsara mihitsy ny tamin'ny teny vakitsika io nefa Davida koa nge dia olona mpiady mahery sady mpiady Davida tsy voarisiny Saoly izany ry havana malala efa azony Davida tanana mihitsy afaka mivonoa Davida tamin'iny Saoly fa saingy izao hoe nanenjika ny Davida ny eritseriny satria fantany fa voaositry Jehovah dia tsy naninona anazy Davida ary hitantsika fa i Davida tsy namono ny Saoly ary mamaky mianarina any amin'ny teny io moa ry havana malala dia maty any Saoly tsy Davida mihitsy nefa namono azy ary tamin'ny fotoana io raha ohatra ka hoe namonany Saoly Davida dia takan'ireny hoe manomboka fanjakan'ireny ihany zany ny Davida fa Andriamanitra mihitsy no nanolotra ny Saoly teo amin'ny fahavalony ka
nahafaty ny saoly ngery avana malala dia tokony hoe aharitra ny fanjakany saoly tena tokony aharitra ny mandrak'izay mihitsy. Izany mihitsy ny efa voalaza ny soratra masina raha nahatanteraka ny baikon'Andriamanitra saoly. Inona moa ry havana malala no azo anoarana izany amin'ny fiainantsika, indrindra fa isika izay efa nanolo-tena an'Andriamanitra, isika izay efa novidian'Andriamanitra hoe kristianina. Ka rehefa hoe mpivavaka zany tsika dia misy didy tokony ho tandremana, ialana misy fanao ratsy ialana, ohatra akaiky kely zany ohatra hoe fijejojejona. Rehefa tenin'Andriamanitra miteny tsy tokony tsy ilaina ny fijejojejona. Ao anatin'izany fijejojejona izany daholo ny fanaovana lokomena, kavina, vernisy, sy ny sisa, ny lokom-bolo, ny pataloha. Dia zao manaiky tsika zany hoe zavatra reno sitrak'Andriamanitra zany zavatra zany tokony ialana. Fa izao tsy izy rehetrarehetra no afoditsika sy ialantsika, fa ohatra hoe ny lokomena sy ny vernis, ny kavina sy reny rojorojo reny mety foditsika. Fa ny lokom-bolo sy ny pataloha ry havana malala dia tsy foditsika nefany inona moa ry havana malala tsy mampiavaka atsika amin'ny jendrisy amin'ny olon'izao tontolo izao. Rehefa mbola menamena be volontsika, mavomavo be pataloha, inona moa mampiavaka atsika amin'ny ny olon'izao tontolo izao ry havana malala? Afa-tsy ny hoe fitenitsika manao alelosia amenina izay fotsiny ny mampiavaka atsika amin'izy ireny. Dia inona moa ry havana malala fa tahaka ny hoe tsy nanao ihany, tahaka ny tsy nafoy ihany, tahaka tsy niala ihany tsika. Ka rehefa miteny hoe rehefa izay ny tenin'Andriamanitra hoe ialao, dia tokony ialana daholo fa tsy misy asiana ambokambony tahaka izany. Hitantsika tsara mihitsy ny havana malala fa ankehitriny izao raha milahatra manao fampisehoana ny mpira izao tontolo izao sy ny mpira evangelika, ary tena akamaroany dia tsy misy mampiavaka azy tsony mihitsy na dia kely ary. Tena hoe tsy afa-tsy le tononkira hoe ndray tononkira dera fideranan'Andriamanitra, fa ny tononkirany anankiray moa dia tononkirany izao tontolo izao mampifaly ny olona izao tontolo izao. Fa raha hoe jerevana amin'ny ankapobeny dia mitovy daholo, tena hoe mitovy. Ary izay nefa zavatra dia sitrak'Andriamanitra. Fa tahaka izany saoly rehefa miteny Andriamanitra hoe aringana, dia tokony aringana saoly daholo fa tsy mifidy izy hoe mpanjaka ty na matavy ty na tsara taray ty, fa rehefa hoe aringana dia aringana. Fa lasa mitondra ozona ho an'ny saoly nge le zavatra satria lasa ratsy fiafaratrany amin'ny tarana amin'ny saoly nge le zavatra ry havana malala. Dia izitsika koa ry havana malala rehefa hoe zavatra tsy sitraky tsy ovy dia ndeko tena afoy mba azahoatsy. Davida nge ry havana malala tena hoe rehefa mitoetra tao amin'ny fanjakany dia tsy ahatsanitra teo amin'ny fanjakany Davida, satria Davida nanatanteraka amin'ny baikon'Andriamanitra, mihaino feon'Andriamanitra, ary dia tena hoe narahany itsaka ny angavany zany. Ka tena hoe naharitsy Davida teo amin'ny fanjakany dia mbola nidimbiasa ny tarana farimandimby zany. Ary hitantsika fa tena hoe voatahatrany amin'ny taranaka farimandimby tsika any ry havana malala rehefa tsika makatoany didin'Andriamanitra manaraka ny tenin'Andriamanitra. Dia mino ry havana malala fa isoraisana izay tenin'Andriamanitra izay, ary isaorana n'Andriamanitra ny fahatanterahany fotoana tetika dia mankasitraka atsika ihany naharitra ny tito hatramin'ny farany. Ka raha mbola tsy ho avy eny amin'ny raha olon'andra, mbola tsy tonga any amin'ny raha olon'andra Jesosy dia manome fotoana antsika indray amin'ny iray volana tahaka izao izay voninahitra dia ho averintsika ho an'i Jesosy, ary fiadanana kosa dia ho amintsika rehetra izay naharitra ny aino hatramin'ny farany. Alleluia, amen. Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra izany teny
izay nentina navavitsika Rodriguez zany tamin'ity androany ity. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane amary fitianao ranabavy Rodriguez de mitombosotra de mitombo fahasoavana hatrany hatrany de mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. De mitsotra antsika rehetra koa izay makasitraka azy fa mampahery andry zareo foana ny fankasitrahana izay ataontsika ireny ka de tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Mbola misy tsy narabaiko tao milohan'ny hanamboantsika amin'ny famirapiranana. Tahin'ny tompo hoe manambotsoa de tahin'i Jesosy ihany koa Angèle Pagès de Tina Chéri Coco izy koa mbola tsy narabaiko taminareo teo. Zay daholo namany mbola tsy narabaiko tonga soa daholo de marety hatramin'ny farany daholo. Mandeha tsara be amintsika ny Samuela voalohany toko fa 420 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelobolo zany hoe Samuela voalohany toko 420 ray manontolo zany de ho velabelarintsika eto androany. Tay tompo rahalahy Thierry Jalbin eto Fransa ihany koa tonga soa. Halleloia. Samuela voalohany tantara mahafinaritra be mihitsy izy ity. Samuela voalohany toko fa 420 andiny voalohany hatramin'ny fahatelobolo novakitsika amin'ity androany ity. Ny soramary dia tsy netezan'i David ahafaty an'i Saoly na dia azo ny tao anjoy azy. Toe-pongeza be mihitsy rehefa nyity satria izao ny tena tsy mahita an'ireny rehefa mijery sarimetsika dia misy film matetika resaka vengeance ohatra hoe volony le olona ray le rôle dia tsy maty dia ny zavatra ataony aoriana iny mamaly faty amin'izay dia matiny amin'izay le debo. Fa raha izay tsika ny tantara eto ny toko tao alohan'io dia Davida saiky maty. Ilay efa nitenenantsika namonjen'Andriamanitra ny Davida tamin'ny ora tamin'ny minitra farany sy ny sekonda farany satria efa voadidiny ny Saoly tao alohan'io zany ny Samuela voalohany toko fa 13 manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 19 dia teo ampelantanan'ny Saoly ny ain'i Davida. Voadidiny ny miaramila ny Saoly i Davida teo an-tendrombohitra moana. Halleloia. Hoy ten'Andriamanitra androany efa kitsika videty Samuela voalohany toko fa 13. Nisy nandaza tany amin'ny Saoly zany hoe arimy misy an'i Davida satria Saoly dia nitady an'i Davida. Marina mihitsy ny teny ranabavy Rodriguez teo takany hoe amalekity Davida amin'ny Saoly satria ny programan'Andriamanitra ny mission nomen'Andriamanitra ny Saoly dia ny hamoniny andringana ny amalekita. Fa amalekita ary tsy nivonoany hatramin'ny farany. Iagaga aza tsy nivonoany tokoa mahavariana ny toe-pony Saoly iagaga aza tsy nivonoany. Nefa iny tena tenen'Andriamanitra hoe vonoany. Davida tsy nitenen'Andriamanitra hoe vonoy fa tena nikatsahan'ny Saoly tena navelany hatramin'ny firenena mihitsy andeha hanenjika Davida. Dia izao ny zavatra nitranga. Nisy ny teny zany, nisy nandaza zany hoe ary misy an'i Davida. Andiny 420 vakitsika aloha Samuela voalohany toko fa 13 andiny fa 420. Dia niainga nakany Zita nakany Ziva ireo iarohan'ny Saoly. Fa Davida sy ny olony kosa tany anefitry maona tany amin'ny tany ay atsimon'ny efitra. Ary nandeha Saoly sy mpanompo nitady azy ary nolazaina tamin'i Davida zany ka dia midina tany amin'ny aram-bato izy ka nitoetra tany amin'ny efitry maona. Ary nondren'i Davida zany nondren'i Saoly zany dia mentsika an'i Davida tany efitry maona izy. Ary Saoly nandeha tamin'ny ilany tendrombohitra ray fa Davida sy ny olony kosa tamin'ny ilany indray. Dia niezaka mafy andositra Davida no nitahony an'i Saoly ary Saoly sy ny olony saika ny nahodidina an'i Davida sy ny olony hisambotra azy. Efa tena efa hoe andehaka ohatr'izao. Efa tena hoe andehaka ohatr'izao hoe io fa azoko. Andiny fa 17 saingy miasa hatramin'ny ora farany Andriamanitsika. Saingy nisy iraka tonga tao amin'ny Saoly hoe avy aingana ianao fa Filistiny efa manafika ny tany. Aika i Saoly andeha nandao ny tanàna andeha hanenjika olona ray fanjakana anankiray nanafika ny tanàna ny tsisy mpiandry.
zany ingariavana ny problème ho an'ny fahavalitsika zay le ozy Andriamanitra hoe zanareo angina fa zay ado anareo. Misy olona zany tena fahavalitsika manenjika atsika rery fotsiny, fa za miteny anao iny fahavalo manenjika atsika rery fotsiny iny maro manenjika azy ao ambadika ao. De inona natao zao tsy maintsy nody aingana satria tsapany hoe Davida besany firenena. Fa ho ny ten'Andriamanitra nitsodrano amin'ny olona zay ten'Andriamanitra firenena ngeo ataoko solonao izy ny ten'Andriamanitra. Firenena ataoko solonao zany hoe eto zany manana safidy Saoly. Davida olona raisa fireneko sy ny fanjakako sy ny arenako sy ny voninahitro sy ny vady aman-janako sy ny vahoakako. Men'Andriamanitra azy safidy afaka namonany Davida izy teo fa Davida aloha tsy ho fatiny satria Davida dia voaozy tsy handimby azy. Alleloia. Tsy maintsy safidy Saoly firenena ray. Zany ny poahan'ny olona tian'Andriamanitra ny mbola mavesa-danja noho ny firenena anankiray. Inge ny hevitry le teny iny hoe firenena no ataoko solonao. Halleloia. De lasa Saoly na de verina Saoly tamin'ny nanenjehany any Davida ny verin-dalana napiditra Marsariana ary nandeha niady tany amin'ny Filistina tamin'ny Filistina ary ny adarana zany tany zany dia natao hoe Sela Amalekota na hoe harambato fandosirana. Raha misy olana ao amin'izao fotoana izao andaonao hiazakazaka hiakatra ao amin'ny Sela Amalekota fa ao tsy azahoany Saoly ianao. Raha tsy tao Davida niakatra azony Saoly. Raha anatin'ny fanenjehana ianao amin'izao fotoana izao dia izao tenene za Jesosy etao Sela Amalekota. Sela Amalekota ny anaran'izany tanàna zany. Hiditra amin'izay antsika amin'ny tenin'ny nitoriana teo miditra amin'ny toko 7:20 tsika izao Samuel voalohany. Ny tsy netezan'i Davida afaty an'i Saoly. Mba mitomina hoe zany hoe nisy olona saika hamono anao tena fa saika hamono anao fa aveo ianao tsy mety mamono an'io olona io. Iza manana toe-pohatra zany? Tsy misy. Tsy misy. Tena koa hoe tsy misy. Afa-tsy Davida. Davida rery nanana an'izany. Ireo olona rehetra io ten'Andriamanitra ry Mosesy ry Abrahama ry Eli ry Elisa ry Paoly apôstôly rehetra ireo ry Isaia ry Samuela ry Nehemia ry Hosea hitan'Andriamanitra nandalo teo daholo fa ray ihany nahazo an'ity teny teo nahita olona araka ny foko dia Davida zany. Azo antoka zany faran'iza niakatra teo amin'ny toerana io mety tsy havitan'izany hoe ity olona ity vao malo ny fofony aiky tena dobodoboka ny foko saika maty ozy ny fitentsika tsy adiniko angano nataonao anamaly nga everinao fa adiniko ny nataonao mamelanao fa tsy adiniko akory ny nataonao zao hoe avelako ny helikao fa tsy adiniko akory ny nataonao. Zany nge ny fitentsika olombelona fa ny Soramaritra zao dia maneo fahatsara-po tsy nisy ohatr'izany. Ny tsy netezan'i Davida tsy nety ahafaty an'i Saoly na de azo tao anjoera. Izy nge raha hoe any alavitra be any za tsy hamonina an'i Saoly satria samy sana lavitra fa teto azo nataony namono azy satria zao. Ary Davida niakatra tao amin'ny teo ka nipetra tao amin'ny bateri verovana tao Enjedy. Zao aloha zava mahafinaritra. Ny dikan'ilay hoe Sela Amalekota dia hoe harambato fandosirana. Vao niala avy tao amin'ny harambato fandosirana Davida dia nitoron'Andriamanitra hevitra indray hiditra tao amin'ny bateri fiarovana. Harambato fandosirana dia nankao amin'ny bateri fiarovana Enjedy. Ny dikan'ilay Enjedy dia hoe loharano ny zana-kozy. Io toerana io dia toerana mahafinaritra be ao Enjedy satria toerana misy ny zavatra rehetra. Misy loharano ilain'ny olona rehetra. Misy loharano mahavokatra be misy zava-maniry be da be, misy balsama, misy aviavy, misy ny rehetrarehetra. Io tany hoe Enjedy io. Iny zavatra tiako tenenanao tanteraka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Davida. Jehovah ny mpiandry tsy hanan-java mahory fa na ao anaty fanjakana any am-pitsoahana efa any amin'ny bateri fiarovana mbola misy loharano sy misy aviavy. Zany ravana na dia any am-pitsoahana azy dia ozy Davida hoe
davida angena nanoatra ny salamy fatelo amby roapolo zany hoe jehovah mipiandry atsana ny zava-mahory aryavana tsy any amin'ny resaka fiainan-tao andapa ange zany fa tany amin'ny toerana na dia any ampandosirana ary davida zay tian'andriamanitra sady tian'andriamanitra dia tsy nanany zava-mahory jesosy ny ianao any ampandosirana matetika any ampandosirana zany mijaly ianao davida tsy nijaly niala vao selamalekota izy dia niakatra atao enjedy rehefa manolona trano dia mba tena hoe vilay enjedy hoe mario amin'ny teninao misy ny zavatra rehetra loharano ny zanako kosa alleloia zany hoe tena misy ny zavatra rehetra tsisy mahory vila enjedy zay aminao trano hoe dia atao vilay enjedy ny anarany alleloia ary dia zao ny zavatra raha andiny faharoa ary efa niverina avy nanentsika ny filistina saoly dia nisy nanambara taminy hoe indro davida nanefitry ny enjedy saoly zany tsy mipetraka mihitsy reraka ingery avana saoly tsy natory nanao lavalina nanao dona miverina tsika rehefa manao taxi brosy tsika rehefa manao taxi brosy dona miverina miainga anao androany mandeha makany mazenga tsy matory tonga any anao to dia mameno dia to dia miverina manao lavalina dona miverina ny dikan'iny saoly zany teto nanao dona miverina raha taxi brosy zany hoe tsisy fotoana natoriana zany mpanjaka fa tsy matory noho ny fahavalo ve noho ny fahavalo sy davida rehefa valo eo ihany fa davida tsy afaka ao atsy mihitsy vonono vo avy nanentsika amin'ny filistina dia tsy mandra ny saina ny amoniny anenjika ny anenjika ihany ary rehefa niverina avy nanentsika amin'ny filistina saoly dia nisy nanambara taminy hoe indro davida efa nefitry ny enjedy efitry enjedy ary saoly naka 3 lavo voafantona tamin'ny israely rehetra ka lasa nitady ny davida sy ny olona tany amin'ny vatinampiny osdi eto zany dia naka miaramila voafantona takandreny andeha hamono amalekita tena be deaibe reny raha iady amin'ny filistina davida tsy nitondra miaramila voafantana iady amin'ny amalekita davida i saoly azafady raha anentsika amin'ny filistina i saoly tsy nitondra 3 lavo voafantana iady amin'ny amalekita saoly tsy nitondra 3 lavo voafantana fa andeha anenjika ny davida dia nitondra 3 lavo voafantana ao ten'andriamanitra hoe ny fehidina rehetra voaforona amin'ny elezana anao dia tsisy ambiny na 3 na 7 na 2 alina tsy olana zany tsy manova ninininy zany tsy manova ninininy zany ary za mampery anao na mitondra miaramila firy ny fahavalonao aza mijery nisany fa jerevo andriamanitra davida ny tsy malala nininina ny mpitantara mahita hoe 3 voafantana davida ry inany ataony mianao enjety izy misotro rano izy rehefa mangataheta mihinana izy rehefa noana dia mivavaka izy mitorofity amin'andriamanitra alleloia ary saoly naka 3 lavo voafantana tamin'izy ireny ka lasa nitady any davida sy ny olona tany amin'ny vatinampiny osdi neny vavatra ary tonga teo amin'ny valan'ondro tamoron-dalana izy izay nisy zoy izy ka dia niditra tao soly mba hiavela reraka zany ny alehany reraky ninona reraky ny fanenjehana ary rehefa reraka izy dia niditra tao mba hatory ny dikan'izany mba hakaina dia niditra tao anatin'le zoy nefa ny olana davida sy ny olona nefa mipetraka tao amin'ny zoy hitanao ny toerana ametrahan'andriamanitra antsika io dia position tena tsara foana io ny toerana hitondran'andriamanitra antsika tsy fantatritsika ny alehantsika fatarihan'andriamanitra fotsiny hozy andrany tana miditra tao anatin'ity zoy iafina ny nalehan'ny davida hiditra tao amin'ny zoy io iafina matahotra ny saoly ao ny ten'andriamanitra raha mihaino tsara ny didiny andriamanitra ianao raha manao ny sitrapoko ianao dia voatolotra eo an-tananao ny fahavalo dia inona revana iny le fahavalon'i davida nanolo tena andeha atory eo ampelantanany miaramila anivelany daholy
satria miaramila mieritreritra hoe afa-ty vetsavelantsika misy mitrao de misy amonina ny saoly mpanjaka ndana mpanjaka anatin'izy io fa anao milamina tsara efa ao tompoko ny zanak'Andriamanitra efa tafiditra meloto ary Davida tena hoe tena tony lolo fotsiny ny fomba fiteny ilay mpanjaka tsisy fanan'Andriamanitra tsony tsisy efa nilan'ny fanan'Andriamanitra izy teo tsisy tsony nitarihan'ny fanan'Andriamanitra fa le zanak'Andriamanitra efa ao anatiny ao fa zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra misy olona anankiroa miady ao fa ny ray zanak'Andriamanitra. Davida efa tao ary ny olona Davida taminy io amin'izay le andro zao ny andro lazain'i Jehovah taminy hoe indro atolotra eo an-tananao ny fahavalonao ataonao araka izay sitraka ao dia nitsangana Davida ka nitsaitsaika nanapaka ny sisiny kapotiny Saoly ny sisiny akanjo zao matorera ny ngabe reraka manofinofy Davida anaty nanapaka ny kapotiny ary ny Davida zany dia namelina ny Davida ny eritreriny no nanapahana ny sisiny kapotiny Saoly ka hoy izy tamin'ny olona non sanatria amiko anatrehan'i Jehovah ny anao izany zavatra izany satria amin'ny toko izay voaosy Jehovah ka nindrisy ny tanako amin'izay efa voaosy Jehovah izy amin'izay fa nindrisy ny tanako fa voaosy Jehovah izy dia nampijanona ny mpanompony tamin'izany teny izany Davida ka tsy namely azy hitsangana hamely an'ny Saoly. Toepo azo nataony namono tena tsisy nanakana azy ary raha mivonony teo Saoly tsy voavonjy ny miaramila ny ivelany Davida sy tena eritreretina loatra hoe raha mivonony teo Saoly dia teo dia mivonony dia nivoaka izy teo amin'ny somiaraka amin'ny miaramila dia niteny tamin'ireo fotsiny hoe manomboka zao zahako ny mpanjakanareo fa matiko ny mpanjakanareo ekena sa tsy ekena toy ny olona ekena ianao mpanjakanay azony Davida natao zany ary naveran'Andriamanitra teo anoloany mihitsiny zany okazion zany fizahany toetra ngezabe avy amin'Andriamanitra io afaka malalako inana sa iandro loka ozytsika taloha io le nirinao vonoy dia lasanao fanjakana tozy koa Davida ohatra marina ihany tokoa zany saingy izao voaosy Jehovah io alleluia voaosy Jehovah io tsy ny olona ny Davida ny problème personnel ny Davida hoe ny aiky amoniny aiko fa ny problème ny Davida Jehovah hoe saika amono aho io marina zany tena tsy tia io marina zany fa ambony zay rehetra nanositra an'io mpanjaka Jehovah tsy vitako zany ho fanajako an' Jehovah tsy vitako zany no ny fitiavako an' Jehovah tsy vitako zany riavana za rehefa zaho ny tenareo foana hatramin'izay nanomboka namakiko baiboly mandraky tiny androany dia mbola mipetopetoke hoe lolo tirona-kafo ina zao dikan'izay ozy izy nabavy-bartely za rehefa natramin'ny nanomboka ny vavahako namakiko baiboly nandinihako tantaran'ireo mpanompon'Andriamanitra zao dia tsy mbola miova ny hevitra hatreto fa tsisy olona hita ankoatran'i Jesosy ao amin'ny baiboly ao ity Davida ity tena olona mba mahafinaritra indrindra ao amin'ny baiboly mahafinaritra mampahery anahy za ezaka mitory rehefa mitory teny ka Davida tany fiangonana isany taloha dia Davida kely natao lerana babo Jesurinao mitory teny dia ozy izy ny olona Davida kely indray nitorinao matetika mitory momba ny Davida satria manino mampahery be anahy raha anaty any mitory Davida raha te hideran'Andriamanitra fa nisy fahasoavana dia aleoko mitory Davida raha te hampahery ny hafa akoreraka dia aleoko mitory Davida raha te hanana toe-poa dia aleoko mitory an'i Davida tena hoe mahafinaritra ny azy ampandeferiny
fa neny Jehovah nomeny hoe marina fa sika monao io mahafaly ny foko raha vonoko io mahafaly ny mpanompoka raha vonoko io fa ampareno an'i Jehovah dia tsy atao. Alleloia. Sanatria amiko izy izy vosy Jehovah izy izy ary io ngery avako malalako toepony David efa hatramin'izay io hatramin'ny taty ariny io tsy fetsarambelatsy fa itretinareo any amin'ny Samuela faharoany rehefa lasa mpanjaka David maty Saoly any amin'ny Samuela faharoa toko voalohany dia nisy lehilahy anankiray naiky andeha haka 19 tamin'ny David satria ny olona mieritreritra fa fahavalon'i David sao dia nisy lehilahy anankiray namonany Saoly lasa amin'izay izy niazakazaka anakany an'i David tozy izy faona izy nampatarinao fa maty izy dia nitantarainy teo niantso ao izy dia niantso ao izy hoe afianao aty dia teneniny hoe iza moa ianao dia zaho izy amalekita toy izy hoe masiny ianao atomikelaka vonoy fa marary ny vokon'ozatra dia natao ka namono azy satria fantany fa tsy velona izy rehefa resy ka dia nalaiko ny satroponany teo andohany sy ny fehitanany sy ny teo an'izany ka entiko aty amin'ny tompoko izany. Azonareo mety haka 19 tamin'ny Davida nefa neny Davida tsy izay ny olana voalohany indrindra amalekita ty olo ty neny Davida rehefa fahavalony rehefa fahavalon'Andriamanitra na namono ny fahavalon'i Davida aza dia fahavalony foana satria fahavalon'Andriamanitra. Ny amalekita nge fahavalon'Andriamanitra ravana tena tonga dia andiny fay 13. Aroy Davida tamin'ilay zatovina nanambaratany taminy afaiza ianao aroy izy zanaky ny amalekita ahako dia hita Davida taminy nahoana ianao tsy natahotra nindritra ny tananao amono ny vosy Jehovah. Hoy Davida nahoana ianao no tsy natahotra anindritra amin'ny tananao amono ny vosy Jehovah nefa za aza mpanjaka natahotra. Zay tena hoe taria amin'ilay taria aloha taria tena taom-pony Davida io tsy amono ny vosy Jehovah io. Ninona fahadalany Saoly ninona fahadosoany Saoly efa niainy Davida zao mihitsiny inge raha olona tsy voakasika no ny tenany hoe aza vonoina dia hafa fa Davida ny concerné voalohany Davida no voakitika voakasika voalohany hainy Davida no fofony Saoly fa tsy niainy mpanompony fa ny mpanompony ndrarany tsy amono an'io. Zao ry havana malala teteny aminao androany zany olona vosy Jehovah zany dia Jehovah nanositra azy ary tsy fahadisoan'Andriamanitra nanositra an'iny olona iny. Olombelona daholo tsika na Davida io azy mba olombelona ary nanao ny tsy nety nataony io fa za koa mananatra antsika androany tena nanay moa izy ty somary alokalofan'ny nay mpanompon'Andriamanitra hoe aza mikitikitika nefa vosy Jehovah zay vozoneo fa azavaiko kely ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy mpanomponompon'Andriamanitra tamin'izao fotsiny fa nisy antson'Andriamanitra tao ary rehefa tonga ny antson'Andriamanitra dia nisy fanosorana nataon'Andriamanitra tao. Eny ry havana mety tokoa tsy nandalo raisiko ny kahanay atoke izay satria maro ny olona zao ohatra anay manana telefona manana fitaovana manana connexion dia mitory teny ary naveriko taminareo foana hatramin'izay hoe za nge falaitsonareo pastera fa za mbola tsy voaositra pastera ahako fa nareo miantso anay pastera mbola tsy mahita amin'ny compte koa nareo pastera rado fa nareo miantso anay pastera dia tsy rarako nareo tsy mandrarinareo tsy antso anazy zany fa za mitsotra Andriamanitra za mbola tsy pastera. Manizy tokoa andray andro any voaositra tena ho voaositra ofisialy ho pastera fa mbola mandinika aho hoe izy any pastera mba iriko hanositra anahy dia mbola tsy mahita aloha za hatreto. Misy pastera amerikanina zay miandro mihitsy andray andro any hoe raha ohatra mba mandalo manao evangelisation aty a France zay pastera zay dia mba teneniko izy hoe ny fitorinao tena mahakasika anahako tena resy lahatra amin'ny fitorinao sy ny fitondran-tenanao sy ny filazantsaranao
afaka manositra ho pastera avy ianao. Zay zany mba heritreritra. Raha tany Madagasikara indray a misy pastera afaka efa mba safidiaka any hoe mba hanositra anao pastera. Fa nefa ny zao tsy dia izay aloha ny tena zava-dehibe amiko hatreto. Tsy dia izay. Fa mifantaniko hoe Jehova efa nanositra anavy ianao. Tazava hoe Jehova tsy maintsy handro olona anankiray ametraka ny tanany eo amin'ny lohako dia vao ositra. Tazava hoe Jehova Andriamanitra efa mba nampidinanao ositra vao an-danitra ao dia mba nosoranao. Ka za zany eto dia miteny anareo ekena. Izay zao tsy nandalo fianarana teolojia, tsy nandalo hoe fiofanana mitory-teny na mpiofanana hoe teny amin'ny sekoly hoe voatokana ho amin'izany zany. Fa nefa kosa dia mety afaka miteny hoe mba nosoran'i Jehova ihany koa. Ary nenena ny pasteranay ary izay nanositra anay dia mba tahaka izany ihany koa. Tena natsoin'Andriamanitra, nofidian'Andriamanitra, tena ametrahan'Andriamanitra ositra dia manao asin'Andriamanitra. Sarobidy tokoa ry avana izany ositra anosoran'Andriamanitra antsika izany. Ary tetena aminareo aho hoe zava-masina izany ositra izany. Ary tsy hita maso izany ary tena sarobidy izany a. Ary teto dia nametraka an'izany toerana, nametraka an'izany ositra izany, izany fanosorana izany ho zavatra tena sady masina no zava-tsarobidy i Davida. Dia tsy sandry no kitihana izany. Tsy sandry no kitihana izany. Hoy Davida, sanatry amiko ny anizitra tanako amin'izay voaositry Jehova. Tsy azo atao tokoa manendry voaositry Jehova ry havana. Ianao nefa tsy voatery fantatra hoe voaositry Jehova ry teolojia tsy voaositra. Tahaka an'izany nahazo amin'ny Miriam sy Arona mbola nisalasala tamin'ny hoe voaositry Jehova ve i Mosesy. Sa hozy izy menada tsy ianao reny ny tenenan Jehova e. Samy hafa ny olona itenenan Jehova sy ny voaositry Jehova. Afaka itenenan Jehova daholo tsika rehetrarehetra zao. Sotranareo amin'ny tsotrano. Samy afaka itenena na manofy an'ika ianareo dia itenenan Jehova e. Mitory-tena ange tsika rehetrarehetra zao itenenan Jehova e. Ary izay no nadiso an'i Miriam sy Arona. Ka ianao reny ozy ny tenenan Jehova dia marina tokoa tsy izy ireny ny tenenan Jehova fa izy ny voaositra. Tonga dia boky Miriam. Tonga dia lasa boky Miriam. Mbola i Mosesy ny tsy maintsy nivavaka ho an'i Miriam, voasitrana Miriam. Boky no ninona? No nanindreny amin'ny Mosesy. Nefa Mosesy maninona? Mosesy fingerana mba nanana ny fahalemena. Mosesy fingerana nanana ny fahalemena. Fa io zany tsy hoe kory hoe ilay voaositry Jehova io anjely. Dia avy eo amin'izay hitanao kely hoe tena akory tsy mandrisika antsika hoe ndao anota. Fa miteny kosa hoe tsy anjely ny voaositry Jehova zany, tsy anjely. Fa olombelona, nofo sy rà. Mety hanana ny fahalemena izy, mety afaka tafotohana ohatry ny olona rehetra ihany izy. Fa tsy nanakana anazy tsy ho voaositry Jehova nefa izany. Zany no teny antsika, anandra antsika hoe tandremo ny voaositry Jehova. Fa Davida ary teto Davida kely na voaositra. Raha atao zany ny fijerena eto, Davida ange zao ny voaositra. Eo amin'ny toerana voaositra fa tsy Saoly intsony. Saoly no sorana voaositra taloha. Fa izy ny tena mitondra ny ositra zao Davida. Fa amin'ny Davida mbola zava-dehibe ilay nanosorana ny Saoly. Ninona dalany taty aoriana. Aza manendro ny voaositry Jehova. Zay za manokana mijoro olombelona ary tiako raha mba hen'ny pasteranay taloha ty teniko ty. Zay nanana pastera, nanana ray aman-dreny ara-panahy.
da ve zay mivady a nisitaka ny ala tamin'ny fiangonana no ninona no ny hevitra tsy mitovy, hevim-panahy tsy mitovy. Fa sanatria amiko, sanatria aminay mivady. Misy fotoana zay misy olona miantso, olona mpiara-bavaka taloha ohatra, dia miteniteny zavatra momba ny olona mpitarika anay taloha aminay, zavatra ratsy mazava ho azy, dia tena tsy tia mivady hoy zany. Jesosy eo mahalala mahita vavolombelona. Tantara vaovao kely aminareo tena tsy miinteresse anay mivady mihitsy. Tsy te hiditra amin'izany zay. Tsy te hiditra amin'izany zay. Zay miala fa zay tena miteny anatrehan'Andriamanitra androany fa tsy ohatr'izao zay raha tsy nipitarika anay. Tsy ohatr'izao zay raha tsy ray aman-drenonay ara-panahy. Sanatria aminay mihitsy ny anteniteny zavatra ratsy an'ireo na aniratsira an'ireo na hoe ohatrany sanatria. Toko retan'Ren-danitra eto mihitsy zany. Zay ary dia mbola miteny foana misaotra anareo anaty havatra isan-karazany ihany. Voangina zao ny teny tamin'ny olona ray zay, mampamangy any. Teneny hoe tianay be nareo, halleloia. Sanatria ry havana. Tena marina izy ny teniko anareo zany. Satria nahoana ny vohositry Jehova zany a, vohositry Jehova. Ary ny fanasoavanao ny vohositry Jehova dia mitondra fahasoavanao fa faniratsiranao na ny fanendrenao an'ireny amin'ny zavatra ratsy dia mitondra ozana. Tady idio zay teniko izay. Ka Davida teto tsa na dia nanao ratsy hita amin'ny maso tena ny fofony aina izy Saoly dia tsy sanamoa izy. Dia nytoy ny tantara ary Saoly a nitsangana. Fa ny problème mantsy dia zao lasa rarotan'ny mpanompon'Andriamanitra dia indray izy mpanompon'Andriamanitra tena nahita mihitsy hoe misy zavatra tsy mety atao. Tena tsy mety, tena fanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Dia lasa tsy mety anarina indray. Dia vao mitady anarina dia tady anenina vohosy Jehova. Fa tady idio, fa Davida indray na dia vohosy Jehova azy dia nitsangana ny mpaminany anankiray atao hoe Natana mpaminany. Nitsangana indray izy nanitsy an'i Davida. Fa tsy voalaza mihitsy fa nanendry vohosy Jehova Natana. Fa ny vohosy Jehova indray na nitsangana Natana, tsy nitsangana hoe hamotika hanendry ny ainy, fa nitsangana nitsy azy tamin'ny lalana. Zay zavatra samy hafa indray zay. Alleloia. Tsy azontsika fangaro zay indray mantsy misy hoe vao misy zavatra kely dia zaneny vohosy Jehova. Misy zao ohatra hoe efa hita zao hoe fanamitaka ilay zavatra atao, zavatra tsy marina atao amin'ny Baiboly, ohatra ilay ataon'ilay mpanompon'Andriamanitra zany. Ohatra hoe hitantsika ireny ohatra hoe misy ohatra hoe pastera dia manasa ny tovony eo ambony lohan'ny mpino. Efa reny hoe atao eo ambony lohan'ilay mpino ilay tongotr'ilay pastera dia eo sasana ny tongony. Dia misy koa ohatra hoe mahandro anatin'ilay barika ilay pastera dia mandalo daholo ilay mpino dia misotro amin'iny rano nandron'iny. Mahatsiravina ange zany. Tsisy an'izany keo amin'ny Baiboly. Dia iny zao vao mitendry iny ataon'ilay pastera dia misy mitendry ilay mpino ilay pastera asa manendry vohosy Jehova. Tsy izay ilay izy. Tsy hafangaro. Zay mazava aminareo tsy azontsika rarotina koa zany hoe isika lasa mpanompon'Andriamanitra dia tsy azo atao, tsy azo ahitsy, tsy azo anarina. Ary Saoly nitsangana ka nandeha niala tao an-joy ka nidita amin'izay naleha. Ary rehefa afaka izany dia mba nitsangana koa Davida tany niala tao an-joy dia niantso an'i Saoly ka nanao hoe: ry mpanjaka tompoko! Ary no nitodika azy Saoly dia niondrika tamin'ny tany Davida ka nikohaka. Amin'ny Davida mpanjaka io. Amin'ny Davida amboniny foana io. Davida ngeravina tsy mbola nahalala mihitsy hoe aika tamin'ilay fotoana nasorany Samoely anazy teny am-pialasan'ondry nilatsaka tamin'ny fanan'Andriamanitra dia niala ny tao amin'ny Saoly. Davida tsy mahafantatra an'izany. Ary tsy nampahafantarin'Andriamanitra azy zany mba hananany an'izany toe-po zany hoe nikohaka izy. Fa aminazy mbola mpanjaka foana io. Davida mbola sy ndray tena mpanjaka. Davida mbola mpitsoaka. Mpiafina anaty bately fiarovana. Ary hoy Davida tamin'ny Saoly: nahoana ianao makavavan'olona? Hoe ilo Davida mitady hanisy ratsy ianao? Indro hitan'ny masonao androany narororan'i Jehova anao eo an-tanako tao an-joy. Anisy ny laza hevitra amino anao saingy niantra anao ny masoko. Ka hoy iza tsy haninjitra ny tanako amin'ny tompoko fa vohositry Jehova izy. Ary korikako eo. Jerena ange ny sisiny kapotinao ety an-tanako.
fa raha nanapaka ny sisin-kapotinao a fa tsy nafaty anao de zahko de zaho ka fantaro fa tsy misy faharatsiana na fahadsoana amin'ny tanako ary tsy namota taminao a nefa ianao kosa niazany aiko a mba hahafaty azy. Jehova no hitsara azy ianao ary Jehova ny amaly anao ny amiko fa ny tanako tsy mba naninona anao. Araka nylazain'ny obolany tolo hoe avy amin'ny ratsy fanahy nivoahany ratsy nefa ny tanako tsy haninona anao. Hitady ariza ny voahan'ny mpanjakan'Israely, iza no enjehanao ambo maty parasy ray fanetrety zavy eo izy ambo maty ny alika maty nge zany za zay alika maty ty ve parasy ray jangika ohatry ny parasy anankiray ny ohatry eo anatrianao izy izy aoka Jehova no mpitsara ka de hitsara asy ianao ary jery sy andahatra hoa ka nafaka amin'ny tananao to de gino Saoly teny mahely nge zany ravana malala zavy eo izy parasy kely ty de anangonanao 3 la voafatiny nefa za afaka namonanao za tsy amonanao tsy amonanao za tsy amonanao izy raha mivolokanao maty tia miprofo tia ny sisin'ny kapotinao mato hoe tia tanako ty teo akaikinao tamin'ny anao natory de menamenatry Saoly ary no vita ny teny nataony Davida tamin'ny Saoly de hoy Saoly feonao fa zany ry Davida zanako ary Saoly nanatra ny feony ka tomany izy satria zao voatsindrona izy tamin'ny tenin'ny Davida voatsindrona izy tamin'ny fihetsiky Davida ary za miteny anao izy fahavalonao ho voatsindrona no ny fahendrenao ho voatsindrona no ny toe-ponao possible zany misy olona tsy tianao fa no ny toe-ponao le tsy miteny ary fatany fa tokony afaka nanisy anazy ianao raha ny fotoanany fa nanginy ianao hitomany ny fahavalonao tsofoko rahany mihitsy ianao androany fa tena hitomany ny fahavalonao ahitany fihetsika ao manana toe-po araka an'Andriamanitra io le olona tsy mitsahatra ny manisy ratsy anao sy tena fosanao sy miteny ratsy ianao maninona vomenao miteny tsara ny amin'le olona gaga ny mpijery izy olona tena zany ka olona mivavaka tomany mampitomany fahavalo Davida mampitomany fahavalo mba raiso zany tsodrano zany ianao fa ny fahavalonao hitomany no ny toe-ponao anandratra ny feo hitomany ny fahavalonao any ambadika ndry ty za tena nienjika ny tina siri koko ty za tena nisy ratsy any Angely Pazesy ty za tena nao tsitsina amin'ny maminy efa zany ny toe-pony reny anarina hitako eo de reny fotony de tomany Saoly ary hoy izy tamin'ny Davida marina noho izahay ianao ndry tonga de resy rary Saoly tena marina noho izahay ianao satria raha zany teo amin'ny toeranao de ny vonoko ianao fa eve ianao teo amin'ny toerana ohatry zany tsy namona tena marina noho izahay ianao ho vakivava ny fahavalonao fa marina noho ianao marina noho izy ianao ry havana tohizo fatokinao ataovina sitrapon'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra na tsy matahotra an'Andriamanitra daholo ny olona manenjika anao ianao matahotra an'Andriamanitra fa eo vakivava andreo Alleluia ho vakivavy reo hiteny hoe tena marina noho izahay ianao marina noho izahay ianao fa ianao de nanisy soa fa za kosa namaly ratsy ianao ary ianao de naneo androandry ny nanaovanao soa tampo fa na de natotry Jehova teo an-tananao aza de tsy nafaty ahy ianao fa mora misy olona mahazo ny fahavalony avelany soa matsara va izy ny tenany any io ny tenenina ko hovaliany Jehova soany ianao no nataonao tamiko androany ary indro ankehitriny fantatry fa ho mpanjaka tokoa ianao ary ny fanjakan'ny Israely tafatoetra tsara eo an-tananao ndry zany ravina teo fahavalonao mitsodrano anao misy zatra tsara ohatry zany ravina hoe ny fahavalonao mitsodrano anao ny tena tsofoko rano ianao raha lata tena tsy vitako ny nataonao tena mahery ny toe-ponao raha lahy hovaliany Jehova soany eny nataonao tamiko androany nahazo tsodrano tamin'ny fahavalo ry havana Davida rery nahazo tsodrano avy amin'ny fahavalony avy amin'ny fahavalo hikatsaka ny ainy nitsodrano azy tsy fidiny ry havana malala nitsodrano azy tsy fidiny ary zao ny teniny Saoly ankehitriny fantatro fa ho mpanjaka tokoa ianao
ary nyfanjakanisraely io tafatoetra tsara eo an-tananao tsy Saoly ireny ny resy lahatra tamin'izany fa Davida efa nanomana an'izany ihany koa. Tsahany Davida naka ny fanjakana tamin'ny fandatsahan-dra satria raha ny vonony teo Saoly Davida ngeravana natoky an'Andriamanitra Davida ngeravana araka ny tolo-tentsika vao tamin'ny herinandro niandry ny fotoanan'Andriamanitra efa nytenenina fotsiny Davida fa hanjaka ozy Davida hoe tsy maintsy hanjaka zany na ino kidona na ino kiatra fa na mbola toke lasa antitra be ary Saoly dia maty mbola zokiko Saoly mbola anjaka dia tsy sahan'ny Davida niraisina tamin'ny fandatsahan-dra raha raisy Davida tamin'ny fandatsahan-dra ny fanjakana dia tsy niala tamin'ny resaka raha isosiny vonony Davida Saoly na i Jonatana zay namany Davida be azy mety tezitra tamin'ny Davida ary mety hamonany Davida azonao tamin'ny raha dia hoe solonao amin'ny raha amin'ny fandatsahan-dra koa. Fanjakana tonga dia miorina tsara ny ilain'ny Davida fa tsy fanjakana mitsingilahila. Fanjakana takiny ahoana ny ilainao? Fanjakana miorina amin'ny inona? Ny an'i Davida tsy tiany iorina amin'ny fandatsahan-dra, tsy tiany ho alaina keliny fa tena tiany omen'Andriamanitra azy amin'ny fitiavany, omen'Andriamanitra azy amin'ny naimpon'Andriamanitra amin'ny fotoanany. Manana ny fotoanany Andriamanitra, manana ny fotoanany Andriamanitra ary teto dia hita ny tombotsoan'ilay tenin'i Jesosy. Hoy Jesosy tiavany fahavalonareo. Anketsika ijery tenin'Andriamanitra mitoro-hevitra Jesosy, ny tenin'i Jesosy dia zao any Matteo 5:19-20. Anketsika ijery tenin'Andriamanitra Matteo 5:19-20. Matteo 5:43. Efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao ary makahala ny fahavalonao. Zay voasoratra amin'ny Levitikosy 9:20. Fa zah kosa hoy Jesosy milaza anareo tiavany fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Ma ho tonga zanaky ny rainareo izany an-danitra nareo. Fizy mamposaka amin'ny masoandro amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranon'olona amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona ny valim-pity azonareo? Monda dia mpamoretra tsy mbonao izany koa. Ary raha ny rahalahinareo ihany ny arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho sasany? Monda dia ny jery-krisy tsy mba manao toy izany koa. Koa amin'izany aoka tanteraka anareo amin'ny fahatanterahana-drainareo izay ny an-danitra. Romanina koa mbola miteny Romanina 12:20 haitsika tsenjery. Raha anao n'izy, raha anao na ny fahavalonao dia omeo hanina izy, ary raha mangetety izy dia omeo hosotrony. Fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo eo an-dohany. Alleluia. Tranquille azafady. Dia firentsika vakiny io Romanina io azafady. Somary mitady amely ny gripa dia somary maimena ny tenda dia tsy maintsy misotro rano kely azafady. Romanina 12:20. Raha noana izy dia omeo hanina, raha mangetahita izy dia omeo hosotrony. Fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo ho eo an-dohany. Isika zany raha isika miady amin'ny fahavalontsika dia tsy miatontsika Andriamanitra. Fa raha ohatra io fahavalontsika io vao mentsika sakafo, mentsika rano dia iny zavatra iny vainafo eo an-dohany iny. Satria maninona? Ianao me mahita sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Ka na dia reny aza ny ataonao azy atambatra Andriamanitra lasa vainafo eo an-dohany. Mahavariana ihany fa lalina ihany ty tenin'Andriamanitra zany ohatra tenao zany efa manisy vainafo eo an-dohany ihany. Fa nefa ndao arahana ny tenin'i Jesosy. Tiavany fahavalonareo ary eto hitany tombony. Fa ny fanaovana tsy famalina ny ratsy ny ratsy dia tena ahitana soa. Ny tsodrano tsy fidiny kely avana araka teo taminay ny tsodrano tsy fidina i Saoly. Ary natahotra izy ary fantany vao hitany teopony Davida dia fantany ho lasanao ny fanjakana. Tsy maintsy ianao no mpanjaka ary tsy maintsy aharitra ny fanjakanao.
atrio izy dalosy sao hoe manatombo ianao ny tempo manatombo lo izah ianao ary fantatry Jehova fa mitady olona tsara no izah dia ianao zany. Ny varoambapolo ko mianina amiko amin'ny Jehova ianao ankehitriny fa tsy handringana ny taranako mandimby ahy ianao ary tsy hovonoinao ny amin'ny mpianakavin'indraiko tsy hovonoinao amin'ny mpianakavin'indraiko ny anarako. Ary Davida dia nianina tamin'ny Saoly ary lasa nody Saoly nody fa Davida kosa niakatra kany amin'ny batery fiarovana. Zany hoe rehefa nisaraka izy roa lahy Saoly nody niverina niatrika ny problème isan'andro ihany. Davida naninona niakatra mene tsara toerana niakatra teo amin'ny batery fiarovana vao mety tsisy afaka mikitikidika. Ny toe-potsika io na iza mpavalo ny fanohatra amintsika andao ataontsika izay ahitantsika sitraka anaty an'Andriamanitra fa io fahavalontsika izy maintsody any amin'izay misy azy io hiverina any amin'izay lalana naleha niatrika ny problème ihany io fa isika mety tsara position fa efa fatapatany no aviny